raha ny zava-nisy teny amin'ny tsenan'ny Mahamasina androany kosa anao sy teny dia nisaviritaka tanteraka ireo mpivarotra eny an-toerana tamin'ity andro androany ity noho ny fametrahana tompona andraikitra eny an-toerana ny zaridaina anatsarana ny tontolo iainana. Ny fitadiavanay mihitsy no voasakatsakana hoy ny fanazavana nentin' ireo mpivarotra izay ihany koa nitaraina izay nentin'izy ireo mangataka ny tompona andraikitra mahefara izy ireo mba amerina amin'ny laoniny ny fitadiavany amin'ny andavanandro. Rotsirakoto indray no nanao ny fanadihadiana amin'ny sarany Stefana Razafimandimby. Nitaraina ireo mpivarotra izay mampiasa ny toerana fametrahan'izy ireo ny entam-barotra eny Mahamasina satria dia nasiana zaridaina ary nofefena ny toerana ka tsy afaka hivarotana intsony. Tena olana mahazo anay zany dia le olona tsy manana toerana indreo voalohany zay aloha. Raha nanao an'ilay zavatra zareo tena ao anatin'ilay toerana hivarotan'ny olona mihitsy, tsy mendrika ho atao zaridaina zany le toerana, tsy mendrika ho atao parking koa raha tsy amin'ny andro andavanandro, tsy ny hoe misy fety ao amin'ny stade Mahamasina. Nefa ankehitriny vao vidy manam-bola le toerana dia lasa natao zaridaina. Fanaovana tsintsinina le majinika mpivarotra amoron-dalana. Nefa mpivarotra amoron-dalana manana l'essensement, manana sary, manana rehetrarehetra zany ao anatin'izay le recensement ao Analakely isan-kalaka misy. Ndresaka tany tompona andraikitra ho vomaly alarbe. Fa mandana raha ozy fa milamina io dia olona angataka hoe aoka mba tsisy pikatira mpanala mpivarotra le mpiasa amin'ny fivondronandreny. Tonga nefa maraina amin'ny 10 eto Mahamasina efa zareny ho hitako le mpanala mpivarotra. Nandritra ny 20 taona nivarotana teo amin'ny toerana io araka ny fanazavan'ireo mpivarotra dia tsy nisy nanelingelina ary noho ny tombontsoan'olo tokana dia izao voatery miala amin'ny toeram-pivarotana izao izy ireo. Indrindra aloha zay dia tsy hoe contre tsy ny fanatsarana mihitsy zany fa tokony amin'ny toerana sy ny fotoana hoe hanaovana azy zany. Eto dia hita misy fanatsarana maromaro, eto misy zaridaina, misy fefy, fa kosa ny zavatra zany dia tena lasa mahakasika ny ain'le vahoaka. Eo zao misy olona firy anaovana an'io zaridaina io dia olona firy vao totoana zaza firy ireny tsy hinan-kanina reto olona ireny dia lasa miaya bebe amin'izany zavatra zany. Zavatra mahalasa saina amin'le toe-tsaina hoentina hitondra dia hoe ny embouteillage sy ny anana tena olana eto amin'ny firenena ity, ny eto amin'ity tanàna Antananarivo kanefa io zao dia hitantsika misy trottoir anaovana zaridaina. Kanefa misy hoe trottoir tsy azo hivarota. Maninona raha ny lalana atsy makany amin'ny hôpitaly Atsiambatotsy mba hoe atao tsara satria mitondra marary, ambulance, fa maninona ny hoe lalana mitondra client no atao tsara. Zany zany hoe lasa hoe miasa ao amin'ny tombotsoan'olo tokana ny tanàna ary baikony volan'ny partenaire ny tanàna. Niteraka olana eo amin'ny samy mpivarotra moa ny mahakasika ity resaka tsy fananan'izy ireo toerana hivarotana ity.